zay ka izany zavatra rehetrarehetra izany a dia hitenenako anao fotsiny hoe mafy dia mafy a ny ataontsika hoe zany hoe pouvoira eo amin'ny vehivavy zany izay a tsy azo ambanina zany na dia atao ara hoe tsy miseho matanjaka ty ivelany ny pouvoiran'ny vehivavy dia manana ny lanjany amin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka mety ho fizotrany raharam-pirenena ary raha mba hitanareo a matetika ny président lany dia ny président izay a maro vehivavy makasitraka azy ka efa fantatry ny ilay candidat hirotsaka koa zany zavatra zany ka dia matetika ny lany dia izay mahay mipasoka ny vehivavy zay zavatra zay zany a dia tsara fantatsika ary misy ny fitenenana hoe azam-bahalam-behivavy azam-bahalam-behivavy fa tsy tafavoaka eo ianao ka izany zavatra rehetrarehetra izany a dia hitenenako amintsika fotsiny hoe tsy azo ambanina ny vehivavy satria natao ara hoe tsy misongadina ty ivelany ny pouvoir izay ananany fa matanjaka dia matanjaka izay a dia ary ny lehilahy matakatra n'izay zavatra izay a dia manao foana izy a izay a tsy anembatsepana ny fifandraisany amin'ny vehivavy manao foana izy izany a ny izay a tsy apisy an'ilay zany hoe fifandonana amin'ny vehivavy satria efa nazavaiko teto ihany koa ny amin'ny hoe inona ny olana eo amin'ny fifandraisana samy vehivavy satria ny vehivavy zany a ny azy a dia mifono miteny amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ny vehivavy a dia manana an'ilay ataontsika hoe zany hoe toetra izay manao lolo-po zany izany hoe raha ohatra zany a ka misy ny zavatra manafitohina azy a dia tazominy ao am-pony ny zavatra iny ary mety tsy manam-po akory ary ny olona izay ananany lolo-po hoe ay misy zavatra nahatezitra tamin'ny nahatezitra amin'ny vehivavy iny a tamiko matetika zany tsy mahafantatra an'izay akory ny olona sasany ka izay zany a no antony hoe hitandremana tsara na ny vavavoaka na ny fihetsika tao amin'ny vehivavy satria ny vehivavy a manana an'izay ataontsika hoe izay hoe capacité d'observation zay koa amin'ny hoe pitsipitsiny détail an-javatra zany ka na phrase kely ohatran'iny solafaka na fihetsika solafaka izay a mety andratra an'ilay vehivavy a dia mety anananao fahavalo zany zavatra zany ka izay a no mila hitandremana tsara zany a ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny samy vehivavy ary efa nazavaiko teto daholy a ny mombamomba ny vehivavy zany a ny amin'ny hoe inona ny atao hoe vehivavy tsara sy ny vehivavy manitona zany ny zavatra rehetrarehetra zany inona ny blessure mety mipetraka tamin'ilay vehivavy a tamin'ny izy mbola kely a entiny mandra-pahalehibeny a zany ny zavatra rehetrarehetra izany a dia ny hoe hitandremana zany ny hoe lolo-po mety mipetraka ao amin'ny vehivavy iray zany a amin'ny fifandraisanao aminy ka misy ihany koa ireny lehilahy ataontsika hoe fa zatra ny fiarahana amin'ny vehivavy ireny dia misy de miteny hoe rehefa hisaraka amin'ny vehivavy a dia aza miteny aminy mihitsy hoe izaho dia te hisaraka aminao fa ny fihetsika ao zany a no amatarany fa efa tsy tia azy tsony ianao dia ilay vehivavy ihany zany no manala ny tenany izay zany ilay lehilahy efa zatra
miaraka amin'ny vehivavy zany mahalala tsara ny filozofian'ny vehivavy satria raha ohatra ka miditra amin'ny hoe mandratra ny ampipon'ny vehivavy ianao a dia mety ho sahirana ka izay zavatra rehetrarehetra izay zany a ny vehivavy na miatsehatra na tsy miatsehatra fa avy aty aoriana na ao anatin'ny ataontsika hoe pouvoir collectif dia manana ny heriny zay dia zavatra tokony ho fantatritsika rehetrarehetra zay ary na ataontsika hoe zany ny amin'ny hoe fandrosoan'ny firenena ny dia misy anjara toeran'ny vehivavy goavana dia goavana ao anatin'io satria ny vehivavy no manana ny zavatra telo izay hoe ny saina ny fanahy ary ny vatana izy zany no afaka anana an'ireo telo ireo zany izay ataontsika hoe zany hoe mifandanja-lanja satria ny lehilahy izy matetika dia atao amin'ny saina ihany izy izany hoe ny azy dia ny hoe pouvoir izay entiny amin'ny ataontsika hoe zany hoe ny force ny herintsandry ny intelligence rationnelle na ny fahaizana mampahalalana izy zany tsy dia mijery loatra amin'ilay ataontsika hoe côté émotionnel na ny atao amin'ny resaka ara-panahy zany tsy dia mijery an'izay loatra ny lehilahy kanefa ny vehivavy zany no afaka mijery an'izay lafiny rehetrarehetra izay ka izay ny antony hitenenako hoe ny vehivavy dia manana ny toerany goavana dia goavana zany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelo ka izay afaka mahatakatra an'izay toejavatra izay dia hanaja ny vehivavy dia toy izay no azona tolotra antsika androany manaova abonnement amin'izany forêt santé atika nadava hanatsara ny fiainanao. Bye bye.